Mbola ao aminareo rehetra hoe miavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy. Vavaka isika. Mbola ahafahan'ny mideraka sy mankalaza anao ny fon'Andriamanitra. Ary velomberona ny fanahinay miaoka aminao eto an-tranonao. Ianao izay anangonanay misy amin'izany tao. Ianao izay te hanadio anay isanandro. Ary efa nanomana fitoerana eo anay any an-danitra andova ny tena mandrakizay. Manapihana hiomana amin'izany lalana efa nosoninkanao tao amin'ny Jesosy Kristy izany atao izany. Amin'ny anarana Jesosy Kristy nombanay izany vavaka. Mateo toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Izay akatsika no hevitra hoe reo zava-miafy ny batisa. Reo zava-miafy ny batisa. Mbola ho aminareo hatrany an'iny tokoa. Ny Mateo toko fahatelo ambin'ny folo zafady. Ny Mateo toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia haitsika rehefa avy namaky asika teo fa mitantara ny nanaovany jaona batisa amin'ny Jesosy Kristy. Ary amin'ny alalan'io batisa natao amin'ny Jesosy io no fahatantarantsika fa ay misy zava-miafina maromaro fonosin'ity batisa izay efa natao antsika na mbola hatao antsika ito. Inona ny voalohany? Zava-miafina voalohany dia izao, manondro ny fanadiovana antsika ny batisa. Manondro ny fanadiovana antsika ny batisa. Zany ny zava-miafina voalohany. Zany hoe misy hevitra matika ankoatran'ilay fihetsika atsika ty amin'ny altara ity. Misy hevitra lalina kokoa tiana ampitaina ary zany no mahasakana mety ny batisa. Misy famantarana aseho ary anisan'izany ny rano. Fantatsika tsara ny antony ilanan'ny rano ny fiainana ankobanandro. Ny rano no mamelona antsika, fa ny rano koa no manadio antsika. Ny rano no mampitombo antsika. Izany rano famantaran'izany mampita an'izany hevitra telo izany. Milaza ny aminy hoe Andriamanitra no mamelona antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, manadio antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary mampitombo antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka salevakana ivelany koa zany. Raha totsika mijery batisa dia ny hita ny maso sy ny any tanatsika dia mahanta indrindra isika. Fa ny hevi-dalina fonosin'ny batisa dia izao, manadio ny ao anafitsika rehetra dia mimota izay mitoetra ny amin'ny fo sy ny saina ary mifanahintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Jesosy Kristy sy Jaona mpanao batisa dia samy manala arak'izany natao manampanota ity batisa ity. Ary zany mihitsy moa niantsoana azy tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa firebahana. Ka rehefa tonga anatiny Jesosy dia manjary miteny Jaona hoe izany tokony ataonao batisa fa tsy zany manao batisa anao. Satria fantany Jaona tsara hoe tsy nanota Jesosy Kristy, tsy tokony ataonao batisa izy. Fantany Jesosy tsara zany amin'ny matompony toko azy raha teo. Ka natonga azy navailany Jaona nanao hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety. Ry avy namanao zavatra sarobidy, tsy voavidy vono, tsy takatry ny saina zany hoe dionjon'Andriamanitra ny ao anatsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary aveto ilay loko dia tsy nitsoka ety ivelany fa ny ota izay mipetraka ny amin'ny fosiny saina ara-panahintsika. Tsy hain'ny rano no manadio an'izany, tsy hain'ny savony no manadio an'izany, fa ny fanahy masina ihany no manao azy. Tadio zany fa manomboka amin'ny fotoana anaovana batisa anao dia manao an'izay fihetsika izay foana. Manoatra zao isika mila mandro isan'andro. Ho mahatsiaro tsy mahazo any na tsy zany, tsy mahazo any rehefa hitoerany loto. No ilantsika koa zany hoe fanadiovan'ny fanahy masina. Ka rehefa miberaka tena isaky ny foana isika dia manao zany opération dia tsy takatry ny sain'izany Andriamanitra. Mino zany ve ianao? Tena miaina an'izany ve ianao? Zany no sendrak'Andriamanitra, zany no hevitarana, zany no zava-miafina voalohany fonosin'ny batisa.
Zava-miafy ny faharoa dia izao mampifandray antsika amin'ny lanitra ny batisa. Mampifandray antsika amin'ny lanitra ny batisa. Zao ny voalaza ny andiny fahinambeny folo. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary indro nisokatra taminy ny lanitra. Nisokatra taminy ny lanitra. Arak'izay fanazavana tetsy ambony ranomarina tsy tokony natao batisa Jesosy. Ary raha loatra ny fanamariana ny fahatontanina natao Jaona Mpanao-Batisa. Saingy izao nininy Jesosy atao mihitsy ekeo enaneo ankehitriny na nepiteny izy mba hanehony amin'ny fomba hita maso ilay fahasoavana izay tsy hita maso invisible hitany frantsay. Inona moa zany ny lanitra izay mbola tsy hitany maso ny nofitsika izao, ny lanitra izay milaza ny tontolon'Andriamanitra, milaza ny voninahitran'Andriamanitra, milaza ny fanjakan'Andriamanitra, ny lanitra izay efa mitorosady zany hoe fiainana mandrakizay mbola tsy hitany maso ny nofitsika izao. Matamin'ny alalan'ny batisa amin'i Jesosy dia manjary nampahafantarina antsika zany zava-miafiny zany ka tadio azy fa manomboka amin'ny fotoana nibebantsika. Isika rehetra izay manolotra ny zaza atao batisa, isika dia efa lehibe mibebaka manolotra ana koa. Manomboka amin'ny fotoana izay anaovana batisanao dia misokatra aminao ny lanitra, misokatra aminao ny fon'Andriamanitra, mitsinjo anao avy lavitra ny mason'Andriamanitra. Efa nanomana fitoeranao manao any an-danitra Jesosy ary zany efa nalazay amin'izao natao ambin'ny folo zany efa manana toerana vomanao anao any an-danitra ianao ary anisany antova zany fiainana mandrakizay zany zany zava-miafiny zany ny fonosiny batisa izay atao antsika. Nininy Jesosy natao batisa izy satria tsy hitany masony nofo zany fa izay rehetra nanatiny teo kosa nahita izany etsika lehibe toa tahaka misokatra ny lanitra. Zany no misy rehefa mibebaka sy manolotena amin'Andriamanitra izy. Zava-miafina fahatelo mampiditra antsika amin'ny tontolo ara-panahy ny batisa. Mampiditra antsika amin'ny tontolo ara-panahy ny batisa. Ny tontolo ara-nofo izao manofo antsika izao dia tsy misy ampianarana tonga dia fa samy mahay tsika hoe rehefa mangatsika dia mangatsika. Rehefa amin'ny vanim-potoana toy izao dia mafana ny hiditra. Rehefa miasa lafy mitsahatra dia reraka. Zany ilay tontolo ara-nofo ny hitan'ny masontsika, ananantsika hay zatra. Fa ny tontolo ara-panahy kosa izay tsy zavatra materialy mazana, tsy hitan'ny mason'ny nofo dia ampahafantarina antsika tamin'ny alalan'izao batisa ny Jesosy izao. Inona moa zany? Ny andininy fahinambeny folo ihany tapany faho ary raha natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary hitany ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala natao amboniny. Hita maso hoe zany fanamasony zany rehefa tsy hita maso fa nininy Jesosy atao batisa izy tamin'io ka mba nasiana famantarana hita maso. Ina ilay famantarana hita maso tamin'io? Ilay voromailala nidina avy any nakeo ao sorony. Ampanontany tena hoe ny voromailala fa tsy liona na elefanta fa ny voromailala tamin'izay biby rehetra eo amin'Andriamanitra ny fantatra fa biby malefaka sy tia fihavanana indrindra. Mbola tsy hainao hoe olona mahakony voromailala fa ny olona mahakony voromailala ny betsaka ary fa misy foko samihafa amin'ny toerana samihafa hoe reraka ny ady dia ny fandefafaka hoe ohatr'izay fanotsika efa mitrana fihavanana reny voromailala iray manisany ampitongaina afatra na fatorana amin'ny tombony ny loko milaza zany fitadiavana fihavanana zany na fatorana amin'ny tombony ny taratasy milaza zany dia reny mitondrana zany. Fa misy tikana zany ilazan'Andriamanitra hoe vonona ny havana amintsika hoe Andriamanitra na dia efa mitorotolona tamin'ota azy isika. Ka ny fomba hatanterahana zany dia zao mampidina ny fanahiny ao anatintsika Andriamanitra. Zava-miafina menjandrabana zavatra tsy hitamaso, zavatra invisible natao visible aloha tamin'io tamin'ny alalan'ilay voromalala. Sy ny voromalala koa no fanahy masina so diso ilatsika ka manjary
andohalika sy hivavaka rehefa mahita voromailala fa nindrahan'Andriamanitra tamin'ny fotoana io ampahafantarina hoe manomboka amin'ny fotoana hibebahanao, manomboka amin'ny fotoana anaovana batisanao dia mandray ny fanahy masina. Izany miditra amin'ny tontolo ara-pionary ianao, tsy mitovy amin'ny tontolo zao hoe izay hitana masony ihany, izay ihany no misekena. Tsy mandeha amin'ny fahitana tsosy fa mandeha amin'ny finoana. Izay no mampiavaka antsika amin'ny tontolo zao. Dikany hoe araka ny fanahy dia manantenako ny vokatry ny fanahy. Vakoa Galata 4:5 hitanao zany vokatry ny fahaizana, famelan-teny, ny finoana, ny fanantenana, ny fanitetena, fifaniana, zany ny vokatry ny fanahy zany. Isika zany manjary mily fisiny zany fanahy masina zany ary matsiara hoe mandray hery avy amin'ny fanahy masina. Da mamatiny Jaune 1:20 ianao, andeny 5:20 dia amparany amin'ny teny grika hoe parakleto ny fanahy masina, pampahery. Tsy fantatro zao tontolo zao zany, tsy hita zany ary tsy nono raha teo, tsy azo raisina zany. Fa ianao kosa dia ataon'Andriamanitra matakatra an'izany amin'ny fotoana dia bebahana misy zany hery ny fanahy masina. Nikarakara ka manjary mazoto mivavaka, noana isika mivavaka aza. Iza moa miresahantsika ny olona zao tontolo zao tsy manam-ponina dia hitsarantsika hoe adaladala sika miteny ireny satria tsy hitany masony nofo lay ivavahantsika resahantsika. Itsika kosa mivavaka amin'Andriamanitra dia fanasy fahamonina dia matsapany hoe tsy fotoana verimaina, tsy miteny ireny rehefa mivavaka fa tena fotoana fanavozan-kely. Zava-miafy da fahitana sady fanahy. Hananganana antsika ho zanak'Andriamanitra ny batisa. Hananganana antsika ho zanak'Andriamanitra ny batisa. Raha vao vita ny batisa ny Jean Kristy dia zao ny voalako ny 5:10. Ary atsao nisy fotoa fananganana nanao hoe idimy ny zanako manaraka izay sitako. Mantsy ny Jean Kristy tamin'ny batisan'i Jesosy. Natao nidy natao amin'ny Jesosy ny fanahy masina. Anamarana ray hoe tena feno fanahy masina izy. Ary zany no atao hoe Messia izay fanambarana ny mpaminany marobe tao amin'ny testamenta taloha. Feno fanahy masina, feno faheren'Andriamanitra. Ilay fanahy masina nidy natao amin'ny Jesosy tamin'ny fotoana nanaovana batisa azy dia manamarina fa tena iraka Andriamanitra izy. Tena avian'Andriamanitra sady zanak'Andriamanitra. Zany tsy filavin'azy 5:10. Izy no zanako malalako izay sitrako. Ny ray misy no miteny izany be dia be ny nanatrika amin'izany teo amin'ny fomba mihezirezy. Ary tombontsoa lehibe zany zanaka zany. Jesosy tsy matahaka antsika. Jesosy zanaka naterak'Andriamanitra mihitsy. Zany moa ny fanakempona ataontsika, nateraka fa tsy natao. Isika kosa raha atsangana ho zanak'Andriamanitra dia atsangana. Raha tonga zanak'Andriamanitra isika dia atsangana. Manomboka amin'ny fotoana io batisa koa zany rehefa mily isika misokatra antsika amin'ny lanitra, misy vera amin'Andriamanitra, mibitsika ny anatintsika zanako malalaka koa ianao manomboka izy. Zay tena misy ny avana rehefa tena manantona akan'i Jesosy isika, diovin'Andriamanitra isika dia tonga zanak'Andriamanitra. Tsy zanak'dada sy neny fotsiny ihany ianao. Ianao zao dia fantatro fa tsy maintsy mandray toromarika, mandray fitaizana avy amin'ny dada sy neny ary mandray zava-tsoa avy amin'ny dada sy neny koa. Izay mikarakara anao raha manaraka mitady ny vola sy ny fomba rehetra ampianarana anao mba ho tafity ianao. Fa manomboka amin'ny fotoana izay anaovana batisa anao dia tadio fa ny zanak'Andriamanitra koa. Ka tsy hoe ny fitahiana ihany no taviavinao fa ny fitazana avy amin'Andriamanitra. Ary ny fiangonana no anisan'ny fitaovana voalohany ampilatan'Andriamanitra hitaizana. Riavana zao namparao tao famarana niny versona koa ny batisa na dia tsy nanoka aza izy, na dia tsy tokony handraika ny fanatomban'Andriamanitra izy. Mba azotsika mandray fampianarana, mba azotsika mandray fianarana izy mihitsy nanao modely. Atakarantsika ny hoe ao ambadika ilay batisa kay misy
famantarana ihany hoe batisa dia fomba hita maso, famantarana ihany le rano fa nyhevitra pitainy ny tena zany zany batisa sy zavamiafina mitanjanateo zany nofinofo ihany fa tsy tena mio zany raha tsy manatahaka an' Jesosy manefy teny mahalanina ao koa tsapanofa tena sarobidy eo mason'Andriamanitra ny fiainantsika raha aza mbatakalo zava-pona intsony fa efa mivonin'Andriamanitra lafo tamin'ny raha Jesosy tingana sanimba misaitsaina zany fiaina ara-panahy sanimba maniry ho tafiditra amin'izany tontolo ara-panahy ho fanoman'Andriamanitra manao izany. Amen.